Lafomba vao afa-tanteraka kosa no anizitsika ny fampalalam-baovao. Nanatanteraka fivoriam-be ny mpandrarano fonja ny asabotsy teo, fotoana izay nandiniana mikasika ny asan'izy ireo ary ny fanatsarana izany. Mitaky ny fampitoviana leta ny sehatra rehetra misahana amin'ny fitandroana ny filaminana eto amintsika ny sendikan'ny mpandrarano fonja. Io no anisan'ny fehi-kevitra mivoaka taorian'ny fivoriam-be ny tanterahan'izy ireo ny sabotsy teo teny amin'ny ANS Befiloha. Fampitoviana lenta ny fandrarana ny fonja amin'ireo tompon'andraikitra rehetra na sehatra asa rehetra izay miandraikitra fandriam-pahalemana. Andriamanao Premier Ministre moa zany tamin'ny zoma izay fotoana nanaovana ny lanonana ara-miaramila famindram-pahefana teo amin'ny tale général teo sy ny tale général vaovao ny fandrarana ny fonja dia tamin'ny kabarina taona izy dia nilaza fa tokony tovolainta ho izy izay rehetra mandray anjara amin'ny fandriam-pahalemana. Ka antenainay zany fa manomboka zao dia tsy ho teny avoaka fotsiny zay fa tena ho tanterahana na eo amin'ny fampitaovana na ny fampiofanana na mombamomba ny asa rehetrarehetra zany. Mbola anisan'ny olana mipetraka ary mivoatra tao anaty fivoriam-be mpandrarano fonja ihany koa ny tsy fahampian'ny mpandrarano fonja sy ny foto-drafitrasa andraisana ny voafonja eto amintsika. Mahatratra 2 alina amin'izao fotoana izao nisan'ny voafonja eto amintsika ary sahana mpandrarano fonja 504 izany hoe mpiambina iray misahana voafonja 20 hatramin'ny 30 isa. Ny mpandrarano fonja izay miantso ny fanomezan-tanana eo amin'ny samy tompona ndraiky mpilaminana. Nanamafy ihany koa ny ametrahana sekretera-panjakana miadidy ny fandrarana fonja mikambana eo anivon'ny sendikan'ny mpandrarano fonja SPAM. Taux d'occupation any fonja any zany amin'izao efa mahenika hatrany amin'ny 300%. Ny fahafiloan'ny fonja amin'ny ankapobeny eran'ny Madagasikara aloha. Dia raha ny foto-drafitrasa koa dia efa tena tsy hoe feno hiboka fotsiny fa efa antitra satria efa naorina tamin'ny andron'ny fanjanahantany tsy nisy fanorenana fonja vaovao mihitsy na fanitarana fa dia izay misy eo am-pelantanana fotsiny zany no miainana hatramin'izay. Ka izay zavatra izay zany no mba hiangavianay ny fitondram-panjakana indrindra fa ireo namana izay miandraikitra ny resaka fandriam-pahalemana mba samy hanana fomba fijery vaovao amin'izao efa amin'ny 3 arivo taona fahatelo zao mba hanana fomba fijery misokatra fa tsy hoe misy ny sehatra asa hafa manao izay anakonana ny sehatra hafa mba tsy hivoatra eo amin'ny asany. Zany moa tsy zava-misy zany ary anisan'ny antony iray tsy dia ahitana taratra ny fandrarana ny fonja. Fa na misy aza ohatra hoe volavolan-dalàna na volavolana didim-panjakana miakatra eny anivon'ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana iny dia misy ireo membre de gouvernement sasany no miezaka mitsipaka sy mitsivalana izay zavatra izay. Entina namafisana amin'ny fitakiana dia misy ny taratasy izay nalefan'izy ireo ny fididianan'ny Premier Ministre. Raha ny fanazavana dia miandry ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo hatramin'ny faran'ny taona.